Sandratra nianarako efa nilomano be tamin'izany mozika zany mety hoe tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'ny olona hoe tena hoe manana expérience indrindra amin'izany mozika zany tena fa efa azo lazaina hoe efa nilomano tamin'izany ihany mitantara kely mitantarako fotsiny hoe za nisandratra tamin'ny za 7 taona tany dia efa nanomboka niakatra Antsihatra nanao Fiderana sy ohatr'izany nitendry ary tena hoe nahafantaran'olona anahy indrindrindra tany amin'ny Madagasikara dia tena hoe nitendry an'ireto amponga ireto percussionniste moa filaza azy dia tena efa nanomboka 7 taona zany nanao an'izay zao efa raika amby roapolo taona efa mihoatra ny 10 taona zany nolomanosako tamin'izany mozika zany tamin'ny tontolo Fiderana nefa koa tamin'ny tontolo hafa dia zavatra tiako holazaina aminareo amin'izao fotoana izao hoe tena nafinaritra ary tena mahafaly ny lomano tamin'izany tontolo mozika zany ary tena nahitana zavatra be dia be Beltien dia teny ao amin'ny salamo 146 de vakina Amin'An'i Jesosy hoe ideran'i Jehova raha mbola miaina koa eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Tena hoe carré zany le tenin'Andriamanitra ity tsisy mivilivily hoe raha ny am-piangonana nareo dia midera sy mankalaza an'Andriamanitra, raha amin'ny fivorian'ny tanora kristiana nareo dia midera sy mankalaza an'Andriamanitra, fa raha mbola velona nareo raha mbola manam-pofonay nareo dia midera sy mankalaza ny an'Andriamanitra. Tena tonga saina tamin'izay fotoana izay satria za tena midera sy mankalaza an'Andriamanitra nampiasa ny talentako fa tena mbola nitsabaka. Tena tsoko aminareo fa tena hoe nandritra n'izay parcours rehetrarehetra zay nanana fotoana tena hoe nidera ho an'Andriamanitra, tena nana fotoana koa hoe tena hoe nitendry niran'izao tontolo izao lomano tao anatin'ny animation, lomano tao anatin'ny na hoe jazz sy ohatr'izany nisy fotoana koa raha tena hoe nikarama nanao an'izany tsy asa fivelomako izy akoho mbola kely tamin'izany tsy hoe zany ny antoko anahy fa tena nilomano be tena mbola nisabaka dia nahazo an'izay teny amin'izay dia teny efa henoko foana zany, teny efa tsy voandroany zany nentsika raha hoe mijery an'ity vidéo ity ianao fa efa henontsika foana zany fa fanontaniana amin'izay napetrako tamin'ny fiainako hoe iainako ve zany, iainanao ve zany raha ohatra hoe kristiana ianao manana an'Andriamanitra ianao tena za marina ve ny fiainanao, tena hoe raha mbola velona ve ianao dia hidera an'Andriamanitra, raha mbola miaina ve ianao dia hankalaza an'Andriamanitra. Fa za manokana tena voaingana kely ny tena nanapa-kevitra hoe raha nomen'Andriamanitra anahy ny talenta ary raha nomeny anahy izay teny izay dia tena hoe ho anazy irery ihany. Raha mbola manam-pofinaina, raha mbola afaka hihira, raha mbola afaka hitendry dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Tena hoe ho an'Andriamanitra, ho voninahitra n'Andriamanitra ary tena hoe tsy hoe hisehoana, tsy hoe ampisehoana hoe za mahay, tsy hoe ampisehoana hoe zao ny ataoko, fa hoe Andriamanitra tena hoe mahafinaritra mideranao, mahafinaritra mankalaza anao, mahafinaritra manome voninahitra ny anaranao dia tena hoe izay ny tena nanosika hoe tena aok'izay n'izao tontolo izao na azona vola io na mety hoe mampitombo ny expérience io ao amin'Andriamanitra tsara lavitra.
Mbola ny tarika Christophe Ratrema ihany no miaraka amintsika sady mitaiza ny fomam-panahy ihany koa ao anatin'izany hoe asa fitoriana izany. Misy azy miravavy eto zana aloha izy reto hoe misy any natiora sy hosana kely mana-talenta dia raina manokana ety am-piandohana mbola ho avy ihany resaka miaraka amin'izy miravavy rehefa avy eo fa mbola hitodika aminao ihany izay Christophe hoe ahoana indray ary ny hevitra mikasika an'ilay hoe tsy mihiran'izao tontolo izao. Azonao angamba tiako tenena amin'izay hoe hiran'izao tontolo izao izay. Angamba isika tsy miteny hoe nao no miteny an'izay fa ahoana fahitanao an'izay. Isika nefany eto anivon'izao tontolo izao ahoana ny hevitrao mikasika an'ireny? Ny fandresen-dahatra mety tsy mitovy fa araka ny efa nijoroako vavolombelona hatreny am-boalohany dia efa niaina tao anatin'ilay tontolo hafa mihitsy zany mialohan'ny antson'Andriamanitra. Dia mahatsapa sy mahatsiaro fahasamihafandro zavatra ireo roa ireo mihitsy ary tsapako hoe azo atao hoe matafotoana ny hafa na mety hoe tsy mitovy fandresen-dahatra amiko. Tsy teny fotsiny hoe tsy mitovy fa raha ny ainan'ilay izy fahiny dia tsy afaka ho afangaroko mihitsy ilay izy. Ilay afangaro izay tsy hoe tsy afaka hitsehanao an'izany hainy tontolo eny tsy maintsy maheno hira rehetra zao ny hira heninao na ny amin'ny bus na ny an-dalambe mitabataba eny na tia ny ataony amin'ny karta na tia ny ataony ahoana. Fa ataoko angamba fa ny maliko azy dia hoe tsy hivoana amin'ny hoe efa voanjo voahiraka dia navozina dia tsy afaka mivoana ny amin'izay intsony ary manentana amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra mivantana. Teniko foana moa zany hoe ohatry hoe anatin'izao paka zao mihinao fa vanim-potoana ataoko hoe tsy diso fiantefa ilay izy fa raha fanontaniany laingo dia kristiana zany tokony hanana fiainana kristiana zato isan-jato tokoa ao anatin'izay ozy izy hoe manentana moa zany fanindriana etaeta satria ilay fosy fanahinao zany efa mahatsiaro zavatra manisivana ao anatinao ao. Na hoe tsy afaka hiala amin'izao tontolo izao izy ten'Andriamanitra mihitsy zany fa eo amin'izao tontolo izao io kosa tia izao tontolo izao ty dia rakotry ny aizina feno aizina fa ianao kosa rehefa fidian'Andriamanitra hitondra fahazavana dia ianao zany le lampy tsy afaka miala ianao tsy afaka hitokana ianao hoe zay efa zao ka tsy miaraorao aminareo intsony fa ianao kosa efa fidian'Andriamanitra ho fahazavana dia raisin'izay toeran'izay amin'ny lalan'ilay herin'Andriamanitra efa nomeny anao dia tsy hoe ianao manao ny fataony fa ianao zany manana fandresen-dahatra ao dia mampita an'izay misy zavatra fandresy lahatra matsy ao misy zavatra misy adi-panahy zany eo samy manamarina ny anazy hoe manareo ny terisaina fa zay mbola mety aminay izao. Raisiko ohatra aminao fotsiny hoe raha nitarika Christophe Ratrema zao ahatra amin'izay mihitsy dia isan'ny ataoko hoe hiraka manokana angana antso ihany koa resaka animation évangélique. Dia le olona indraindray tsy zatra hoe vita mariage dia tena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany animation tena antompo manontolo io fotoana io amin'ny alalan'ny fanentanao zay tsy midika hoe croiser les bras dia menohy ianao dia enohy fotsiny dia hohaniny sakafo fa ao anatin'izay dia ady masina hoe asehoa izy amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanentanana ataonareo. Dia araka ny teneniko anareo hoe olona eo anoloanao io ady masina eo anatrehanao hoe nandray hafatra ve izy resy lahatra ve izy misy zavatra mba napitanao taminy ve dia mientana ho azy ilay olona tsy kelikely eo mientana amin'ny alalan'ilay fanentanana ara-pilazantsara ao anatin'ilay événement ka dia amiko ilay izy tsy tsarako ny hafa fa ny iraka izay mpanaovan'Andriamanitra kosa dia hijoroako hoe rehefa antompo dia antompo dia manentana ny olona ny amin'izay maneho ny fahatsaran'Andriamanitra dia fiainana koa hoe fa tsy filonina merci laingo hoe zavatra iainana sy tsapanao ilay izy dia maisy manery anao foana hoe mba tiako mba hiaina anreto manodidina reto koa zany fa ianao tsy hiala eto amin'izao tontolo izao ty na nampitsofina na henkasika hoe tsy maintsy nihirako foana ny iraiko eo fa amin'ny alalan'ny zavatra henonao sy hitanao mihitsy manery anao hoe mbola misy zavatra takian'Andriamanitra zany mba hizarako amin'ireto olona izay mety tsy mbola mitovy fandresen-dahatra amiko ary tsy afaka nery azy anefa fa io asafanahy hoe rehefa mba tiany na maharesy lahatra azy na mampangetaheta azy le zavatra nataonao manaraka ho azy ane izy fa tsy amin'n'ala forcé azy hoe tsy maintsy zao ny ataonareo na tsy maintsy miova ohatry zao nareo fa zavatra tsapany eo aminao sy ny ataonao eo ihany dia manaraka.
Rakoto Davida Manjakavelo fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Manjaka. Fitendry tao amin'ny natarika amin'ny voningadona rock ny tena nahafantaran'ny mpankafy azy fony izy mbola niaina teo ambany zigan'izao tontolo izao. Ny reniny izay mariana fa mpiandry no nentin'Andriamanitra ny kasiana ny Manjaka. Rehefa narary ny reniny, aretina izay tena mafy sady tsy mora ny fitsaboana, teo indrindra no resy lahatra Manjaka fa anaratiany Tompo. Notikanana mpiandry tany Akaramalaza ny tenany tamin'ny 2012 ary taona iray taorian'izay dia notokanana ihany koa i Rantovadiny. Hatramin'izao moa izany mbola mpitendry vata maro fitsoka foana ihany. Tamin'izany fotoana izany nanomboka 7 taona nanomboka nitendry an'izy io. Dia taty amin'ny 15 taona koa izany nanomboka nampandihy, nanao an'ireny atao hoe baolina reny. Dia nytohy teny moa izany dia nanomboka miaka-tsehatra tsikelikely nanao an'ilay fifaninanana eny amin'ny sekoly reny. Isan'izany ny tamin'ny taona 2000 nahazo an'ilay hoe show your skill izay tamin'izany concours de chant moa izy io tao amin'ny SK, niaraka tamina groupena roka ihany groupe kajy tamin'izany fotoana izany. Dia tao aorianan'izay moa izany dia nivelatra dia nanomboka niakatra sehatra ambonimbony dia avy eo nampianatra mozika. Izay izany teo amin'ny lafin'ny mozika. Tao anatin'izany ihany koa dia tena tao anatin'ny fahatanorana tanteraka dia mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra fanaon'ny tanora. Namula-vola sy ny taizany fanahy nanohany marina nawarahito. Fotoana mihitsy angamba izao ahafahana mijoro vavolombelona tokoa. Ny antony dia efa tena nandalo fiainana be dia be mihitsy teo aloha. Raha tsy ilaza fotsiny ako hoe fiovana lehibe angamba ny amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fifohana sigara, ny fisotroana toaka izay tena niainana nandritra ny taona maro. Dia nefa moa izany efa nanomboka tamin'ny 2008 ako nandray ny Tompo dia niala tamin'izany. Izay angamba izao dia fiovana tena ngeza be hitako teo, tsapako teo amin'ny fiainako izany. Fa manarak'izay ihany koa eo amin'ny lafin'ny ara-piainana, za zany izao mitory ny filazantsara satria amin'izao fotoana hitenenako izao dia mpanompon'Andriamanitra voafidy ho mpiandry ahy zany tamin'ny taona 2012. Inona kosa Manjaka no toro-hevitra afaka omenao ho an'ireo izay manaraka ny fandaharana any an-tokantrano any? Dia tsotra efa tena hita izao ny fiainan'ny zanak'olombelona fa tena mihazakazaka ao amin'ny faharatsiana ary hita amin'izany satria raha tsy teny fotsiny ako amin'ireny olana rehetra mitranga eto amin'ny firenena, ny alajaza etseroa, ny adala politika sy ny ady an-trano dia any amin'ny baiboly izany efa manamarina fa efa manakaiky ny farany. Dia izay mba hanetanako ny tanora sy ny ankizy indrindraindrindra aza dia variana ry zalahy sy ry zavavy fa ndaontsika mba hiaraka hitory ny filazantsara fa efa ho avy ny Tompo. Faly mandray anao dia tonga soa eto ny fandaharana stand out. Miaraba miora dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra any tokantrano any. Anomboantsika ny fitsovoana vavolombelona tsara angamba aloha mialohan'ny zavatra rehetra hoe milazalaza mikasikasika anao ianao ahafantarany any tokantrano hoe iza tokoa moa izany ny vahiny itsoa vavolombelona.
Ny vahiny eto amin'ny fandarana dia ira Israel, izany hoe tamin'ny fotoan'andro moa zany mety efa fantatry ny sasatsasany ihany hoe tao anatina groupe ira mpanao roka dia amin'izao fotoana izao a manompo an'Andriamanitra. Taitra tifo fantatro fa tsisy afatsy anao mahay malefy izao faniriko izao Jesosy fantatro fa ny fanahy masinao ho afaky tondra fifoazam-panay ho anay hoay foazy ao fanahy masino sokafiny maso ny fanahiko kasio fenoy sory aminy osotra fa te foahitana ary ny tena marina tsy hoe ianao no miezaka tsy hanao an'ilay izy fa tsy eforinao tsy iny ilay izy fa ilay fanahy vaovao napetraka Andriamanitra ao anatintsika mihitsy ilay fanahy masina mihitsy ny tonga dia tsy compatible amin'ilay zavatra eo amin'izao tontolo izao amin'ny ohatra faran'izay tsotra za zao betsaka mety nahitany tamin'izay nanao kabaret tamin'ny fotoan'andro za zao nakafy any John Bon Jovi tamin'ny fotoan'andro tamin'ny nanao roka tsy hoe tsy tsaroko tsony zany fa tsaroko hoe nanao an'izany a kanefa ny kosa tamin'io moment nandraisako an Jesosy io a tamin'ny fotoana fidirany fanahy masina tato anatiko dia nanomboka tsy nety tadidiko intsony ny parole n'io lehilahy io ary koa nety tsy tia ny hira intsony a nandeha ny fotoana ataoko hoe ray volana teo a tena tsy nakafiany zany hiry zany intsony a ary gaga tena zaza tena gaga hoe fa ahoana ary za gaga tamin'ny tenako tao anatin'ilay izy satria na alefanao eo aza ilay hira dia tena tsy miditra ao anatiko intsony tsy manana le sensation hoe tia lizy ohatrany tamin'ny fotoan'andro intsony zany fa tena hoe reko zavatra vaovao tao anatiko ary ohatra tsotra be ny fiakanjiko taloha tena hafa mihitsy fa zao naovako zao zavatra farany halako tamin'ny fotoan'andro même nandeha ny vavaka ary fa lasa tiako zao fiakanjiko zao amin'izao vanandro zao tsy hoe nisy miteny aho hoe manaovany zao fa le fanahy masina ato anatiko mihitsy na ohatrany tia manao akanjo ohatran'izao naovako zao tsy hoe ratsy ny akanjon'ny olona zay manao debrae ny tiako tenenina Zandray le olona le tsy tonga dia nanao Fiderana hatramin'ny mbola kely fa za tena nandalo tao amin'ny sehatrana hoe fampandizana ohatra tsika raha zay malaza azy tao anatin'ny animation zany hoe mariage sy ny sisy ireny dia tao anatin'izay ny tomboako ny resaka hira atao mihitsy zany nanomboka ny hira atao mihitsy zany nanomboka nahita an'izany karazana hoe mozika zany a fa rehefa nisy amin'izay tonga amin'izay ny fotoana hozy Jesosy hoe eto angamba ny fotoana isafidianana hoe anointy ianao a sa isafidy a anompo amin'ny alalan'ny hira dia teo no nandresako fanampahan-kevitra hoe eny Jesosy a raha nomenao talenta dia raha nomenao fafana afaka mideranao amin'ny alalan'ny hira dia aleo ampiasaiko hiderananao ny hira mahereza daholo amin'ny fanofonan'Andriamanitra. Jesosy ny teny hoe Jesosy zany tsy nampanantena mihitsy hoe tena milamina ny fiainana rehefa manaraka azy. Jesosy tsy miteny mihitsy hoe mandehana dia tena ho joli foana ny fiainana fa hozy Jesosy ary hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana hozy izy zany hoe ety tsika zany mbola misy resaka hoe miady amin'ny fakapanahy, miady amin'ny zavatra be dia be surtout ana tanora tena mbola be dia be fakapanahy fa araka ilay teneniko teo hoe tsika tsy afaka ny andresy rehefa tsy ao amin'i Jesosy fa tena mitomoera ao amin'i Jesosy a
tomoera tsara am Jesosy anatin'izao jeunesse andalovan'izao tena lanio ao am Jesosy fa araka ilay teneniko teo ny hafarana dia tsy maintsy ao ihany tena namiodina akaviana namiodina akavanana ao am Jesosy foana ny hafarana dia mahireza amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ataovy izay azo atao ho an'i Jesosy tsy voatery mahay mihira be na hoe ao anaty groupe na hoe ahoana vao afaka manompo an'i Jesosy fa na amin'ny fiainana andavanandro ary dia manompo an'i Jesosy dia mahireza foana fa ao am Jesosy ihany tsy miala am Jesosy hatramin'ny farany. Miaraba ny miora dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana stand out. Sitraka no anarako mpihira ao amin'ny tarika Antsan'i Kristy. Ny finoko anao Tompo no mampijoro ahy mba tsy ho voazongozona mireo fakapanay. Finoko anao Tompo, finoko anao, finoko anao no mampijoro ahy. Za manokana hatramin'ny mbola kely dia efa tia mihira ary hatramin'ny fahakeliko mihitsy dia efa tazana tao anatin'ilay Fiderana. Mbola kely dia efa tany am-piangonana ampirain'ny pastoranay foana isaky ny fetin-dray, fetin-dreny, krismasy dia manana anjara amin'izany foana. Dia taty aoriana no ilay bebe kely dia niditra STK dia ao anatin'ny STK moa zany dia misy resaka fihirana koa. Dia tao anatin'ireny ny Tompoko foana dia nisy ny Antsan'i Kristy. Tsy dia hoe nisy zavatra hoe ngeza be fa izay ny lalana ny etapin'ny lalovako izany tao amin'ny sehatra ny Fiderana. Izay atao raha manao ny sitrapony anao mampitony fitahiny anao feno fifaliana ny andronao. Manokana hevitry ty araka ilay teneniko teo tsika dia noharian'Andriamanitra mba ho fiderana azy dia tsy mamety sinan'izay manao zavatra hafa fa le izy koa safidy le izy safidinao hoe le izy koa sady safidy no fandresen-dahatra manokana le izy dia za resy lahatra hoe za hideran'Andriamanitra foana satria Andriamanitra tia anahy, ny Andriamanitra tia anahy dia Andriamanitra no mbola mahatoza ao anahy dia za faly manana azy. Dia ny amin'ny zavatra rehetra ny lalovaka za fa be dia be zavatra nysedraiko teo amin'ny fiainako fa hitako hoe mahafinaritra ny mideran'Andriamanitra. Amiko ny fiderana dia ianao zany voalohany indrindra mila tia an'i Jesosy, mila tia an'i Jesosy, mila tena tia an'i Jesosy ny olona mideran'Andriamanitra. Zany hoe tsy mijery olona dia tsy mijery vola fa Jesosy. Dia izay no afatra ho antsika hoe tsy misy tsara ohatra ny mideran'Andriamanitra ary lanio ao anatin'ny Fiderana ny fahatanorana fa hiavaka no avinao dia Tahin'i Jesosy. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famindrampony ianao anety tsy afakampo fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanina no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa ninianao nivoaka ny vala
fa ianao tena tiny tsy foiny tsy ariny zany aneny antony aviny farao avy ny andro iverenanao fitianiny ao antranoa roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anilay izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny vera faramody anao tsy maniry fa ianao milamino Jesosy lay iny fijaneno lalaniny tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anilay izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny vera faramody anao tsy mandery farao avy ny andro iverenanao fitianeny ao antranoa roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao rovina fany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao rovina fany tompo efa sasatra